Anne-Gibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Ankalazaina androany ny fetin'ny reny izay andro firaviravona ankalazaina anomezam-boninahitra sy anomezam-pitiavana ny reny amin'ny firenena maro eto an-tany. Isan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara ary naneho fahavononana hiatrika ny fiainana hatrany ireo renim-pianakaviana sendra ny mpanao gazety. Nampijirina vonjomaika eny anivony ny sampana vonjena HGR amin'izao fotoana ireo zaza roa menada eritaona sy tapany sy telo taona maina nandritra ny firehetany ny hatramin'izy ireo ny aliny alarobia 4 lasa teo raha nanaraka fitsaboana any amin'ny mpanao odimay kosa ireo azokony roa may niaraka tamin'izy ireo. Tepitepy sy fiansan-tsaina amin'izao fotoana izao no iainany renin'izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tapitra ny fikarohana ireo atradoza ao Inde taoriny ilay lozam-pifamoivoizana an-dalamby nahafatesan'olona miisa 27 sy naratran'olona maheriny 700 ny zoma lasa teo. Mitoenkila ny fanadihadiana ireo manam-pahefana mikasika ny niaviny tsy loza natsiravina indrindra tao Inde ity. Nanambara kosa ny ministry ny fitanterana an-dalamby any antoerana fa efa miafantatra tsikelikely ny antony sy ireo tokona andraikitra natonga ny loza. Ny andindindreo avetrany ary. Manaitra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao fanaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fetin'ny reny no anokafantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ankalazaina androany ny fetin'ny reny fotoana firaviravona fanomezam-boninahitra ary fanomezam-pitiavana ihany koa ny reny andro izay ankalazaina manerana izao tontolo izao ary isan'ny nankalaza izany ihany koa ny teto Madagasikara nandritra ny fanadihadiana natao naneho fahavononana hiatrika ny fiainana hatrany ireo renim-pianakaviana sendra ny mpanao gazety. Fanadihadiana gaeto andretsilavo. Toy ny isan-taona misy andro manokana ankalazaina ny fetin'ny reny ka androany fa 4 volana Jona izany ho an'ity taona 2024 ity. Manana ny toerany mampiavaka azy indrindra eo anivon'ny ankonany ny reny. Izy ireo izay misedra ny mafy isan'andro amin'ny fikajiana sy ny fitsinjarana izay eo am-pelantanana amin'izao fasarotany ny fiainana izao. Na izany, tsiky sy afaliana mandrakariva no asehon'izy ireo. Tena sahirana mihitsy izay aloha amin'ny fiainana amin'ny fividianana vary sy ny karazany sy ny fanaovana fambolena ilay vola anaovana fambolena mihitsy zany tena manahirana ny fiainana tsy dia misy. Zao varotra eto tsy mandeha miandro fotsiny eto ny tsena nefa fa mety mora raha mbola mandalo fotsiny ny olona ry tsisy vola. Za koa zany tsy dia mahay miresaka betsaka tsy dia mahay Sarosarotra taloha namelona zaza fito ohatra moramora aminany namelona an'ireo fa nefa ny tenako irery ohatra manahirana amin'izao fa tena sarotra be ilay fivelomana amin'izao izay atao rehetra dia tsy mety daholo. Tsy manao moa ianao indrindra fa vao mia mijaly. Tsy maintsy mitevitevy foana aloha satria raha mahita vola zany na hoe 10,000 zany tena sisy dika zany ohatrany raha anahitana vary 3 kapoaka zay dia mba tsy hitako izay dika fa kapoaka vary rehefa lafo be. Vary gasy arakaraka mahafararano zao vao may lafo ny vary. Manana herim-po sy matanjataina kokoa ny vehivavy raha mitaha amin'ny lehilahy ao amin'ny fiainan-tokantrano. Amin'ny mariny ny mpianakaviana tsy maintsy miaritra ny zava-misy eo am-pelantanana ary tsy maintsy mitady ho an'ny zaza aman-tokantrano izy ireo. Tsy tokony ho adino ihany koa ireto renim-pianakaviana ireto ny manakana ny fiainana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia iny aloha misy an'ilay adi-piainana fa rehefa kinina amin'Andriamanitra izy dia mandeha ho azy. Tena sarotra ary ohatrany hoe
le vidim-piainana zany no mahatonga le izy hoe sarotra lafo daholo ny vidiny zavatra dia voatsinja araina tsikelikely zany le vola. Tsy misy hoe mahafa-po zany no tena marina. Tena sarotra fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra zany dia mora ho azy. Zany hoe akinina amin'Andriamanitra zany ny fiainana fa sarotra ny fiainana. Fa rehefa mivavaka zany ianao mianko amin'Andriamanitra dia mora ilay izy. Ankalazaina androany ny fetin'ny reny izay andro firavoravoana. Ankalazaina ho fanomezam-boninahitra sy fanomezam-pitiavana ny reny ao amin'ny firenena maro eto an-tany. Amin'io fety io manolotra fanomezana ny reny ny zanaka na zaza na olon-dehibe, ka mety ho mofomamy zany na voninkazo na zavatra hafa izay namboarina tany an-tsekoly na tao an-trano na novidinina teny an-tsena. Miovaova isaky ny firenena ny fankalazana ny daty ny fetin'ny reny, nefa ny volana meno ny safidin'ny firenena maro. Raha tsy hivina izy le Howard Hope katroka fatadaza amin'ny zony vehivavy no ekena ho niavian'ny hevitry ny fetin'ny reny. Taorian'ny tolona maro efa nataony teo amin'ny tokantranony. Ny taona 77 izy no nanoratra ny fanambarana ny fetin'ny reny. Fiangaviana ho an'ny vehivavy eran'izao tontolo izao mba irahina amin'ny fandripahalemana. Ka teo aoriana Iana Jarvis no naka ny hetsika nataony izay nahavita nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny reny ny taona 2016. Ny ekipan'ny Cool TV FM dia miarahaba sy mirary fitsambatra ho an'ireo ary ny rehetra. Fahalafim-baovao hafa kosa indray nampidirina vonjy-maika eny anivon'ny sampana vonjena HJR amin'izao fotoana izao. Ireo zaza roa mianadahy eritaona sy tapany sy 3 taona izay maika nandritra ny firehetany tranon'izy ireo ny aliny alarobia 2020 lasa teo ary manaraka fitsaboana any amin'ny ireo mpanao fitsaboana ody-may kosa ny zokony roa hafa izay niara-may tamin'ny izy ireo tebiteby sy adisana tanteraka amin'izao fotoana izao no iainany reny ireto zaza ireto. Fanadihadiana. Zaza efatra mianadahy manodidina indray taona sy tapany hatramin'ny 7 taona no mahay niaraka tamin'ny trano fonenany. Tetsy Ambohijanaka tsy lazaina ny alin'ny alarobia 20 Mey lasa teo raha nivoaka ny tady sakafo azy ireo ny reniny. Avitra soamantsara avokoa ny an'izy ireo. Nateo aza ny firehetana saingy tsy maintsy nalefa nanivon'ny sampana vonjena kosa nirota amin'izy ireo no ny fasarotana teo amin'ny ferina azo azy. Amin'ny valo alina mivoaka kely ny mamany. Rehefa mivoaka dia matahotra satria mitokatokana ilay trano. Midina ilay trano dia mivoaka kely nandeha nitady vary arapaka kely tany amin'ny bebeany satria eo akaiky kely ihany ny bebeany mipetraka. Dia nisy labozita ao an-trano dia asa navoadonana naninona fa nianjera ilay izy. Verina izy zany efa trano may no hitany. May tao daholo ny zazakely anankiefatra izay izy vao mikoropaka na izy koa ary ny faladiany may. Izay zany ny zavatra nitranga. Ny association laka misy maraina andeha asa no nahita an'zareo. Ny andro bus avy ao am-panao ody-may. Dia nanontany dia tonga dia nandray an-tanana. Izay moa zany ny zavatra nisy. Tambatambazana be zareo vao nentina katy amin'ny hôpitaly nakany amin'ny dokotera. Rehefa nentina katy amin'ny dokotera zareo dia zao hitanareo aty zao zany ny zavatra misy. Misy complication le zaza anankiroa efa niditra bloky dia le zaza iray efa miparitaka le microbe. Dia misy complication kely le izy fa eo am-pitsaboana. Ankilany fiasan-tsaina sy tebiteby amin'izao fotoana no iainany ity renim-pianakaviana. Reny ireo zaza may ity raha nanaovana fanadihadiana teny amin'ny hôpitaly androany maraina. Tena tsy tompony tenako tsony ary tsisy fantatro tsony mihitsy sy tao fa dia namoaka anazy fotsiny nentin'le heriko fotsiny hoe andeha hamoaka ny zareo amin'ilay trano ao anatin'ilay afo be. Tsy hita tsony ny tavan'ny zareo hoe itsy anana fa feo any sisa nahenoko anazy dia namoaka anazy tao dia tsy haiko tsony izay nitaty azy teo mbaravarana teo. Mpiara-monina ny mitondra anazy daholo miaraka anay daholo nakena ilay mpanao ody-may. Izy aloha manantena fa sitrany izy. Fikambanana tsy miankina iray amin'izao fotoana no mandray tanana ny fitsaboana ireo zazamay efatra mianadahy ireo. Ny zokony roa tamin'izy ireo no manaraka fitsaboana eny amin'ny mpanao ody-may ary ny roa hafa kosa nanivon'ny hôpitaly HJR Ampefloa. Vaovao mahakasika ny famokarana kosa indray nosoka efa tamin'ny fomba ofisialy tao Bealalana nisy voalohany volana jona lasa teo nisy festival vary miakatra andiany efatra nisy faritra Sofia araka izany no mitazona ny laharana voalohany nisy famokarana vary eto Madagasikara. Fanadihadiana Henri Florian.
Toerana mamokatra vary ary afaka mamatsy faritra maro eto Madagasikara ny distrikany Bealanana. Efa polisanjato ny vokatra ihany no mijanona ao an-toerana ary entina amatsiana faritra hafa ny polisanjato ambiny. Izy ireo no mamatsy ny tapany avaratra, andrefana, anivotany, eny hatrany amin'ny tapany atsimon'Nosy. Ho an'ny distrikany Bealanana manokana, manana lemaka midadasika izy ary afaka ambolena vary. Niroso tamin'ny andiany faha-efatra ny festival vary miakatra, izay notanterahana tao Bealanana nandritra ny 3 andro. Tanjona amin'izany ny amporosiana ireo tantsaha-mpamboly, anatsara ny fambolena ataony. Omena tosika ara-pitaovana ihany koa izy ireo, ahafahana manatratra ny tanjona dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Nandritra izay roa taona ny fanisy tatoato izay, nitazona ny laharana voalohany ny faritra Sofia eo amin'ny famokarana vary manerana ny Nosy. Nazov izy nazov, rehefa magnano raha tsara dia ankasitrahiny. Sofia no voalohany eraka Madagasikara tanatiny rotany tato mamokatra vary be indrindra eraka Madagasikara ka amentsika bravo be zay tombo klasy tombo vary. Mbola amentsika bravo mafimafy izany satria Bealanana no voalohany eraky ny faritra Sofia tombo klasy tombo vary. Ankehitriny, mihitatra sy manatsara ny fambolena amin'ny famokarana legioma toy ny ovy sy ny karaoty ihany koa ny faritra Sofia. Vaovao mahakasika ny fanabeazana kosa indray ambany tanteraka ny atany famatsiam-bola amin'ny lafiny fanabeazana eto Madagasikara izay tsy misy afa-tsy 12 isanjato ny teti-bola-panjakana amin'ny ankapobeny. Efa nisy ny fifanaovantsony amin'ny fampiakarana izany 12 isanjato raha ny fanazavana isy akongoavana amin'ny fanabeazana eto Madagasikara izany fampiakarana ny vola ny fanabeazana izany hoy eo anivon'ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous. Fanazezina. Mbola ambany ny tany famatsiam-bola ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka ny nambaran'ny mpandrindra national ny CONAMEP na ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous. Atreto sy mbola tratra ny tanjona izay napetraka i Madagasikara izay nametraka fa ho ampiakarana ho 12 isanjato ny teti-bola-panjakana no atokana ho an'ny fanabeazana eto amintsika. Tsy misy afa-tsy 12 isanjato ny teti-bola-panjakana mantsy no natokana ho an'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao izay misy akongoavana raha ny fanazavana. Tsy mbola tratra araka izany ny fenitra ambany indrindra izay tokony ho 12 isanjato raha toka 12 isanjato sika amin'izao fotoana izao raha ny lafiny famatsiam-bola ho an'ny fanabeazana izay. Tsika zany tamin'ny taona 2024 rehefa nanao soni ny tanjon'ny fampandrosoana maritra 2024 ao anatin'le 17 le ODD zany dia nametraka fanamby lehibe ny solotena mpanjakana nanao soni tany fa apakatra ny tany 12 isanjato ny vola ho atokana ho an'ny fanabeazana ao anatin'ny teti-bola-panjakana. Raha ny teo aloha tsika zao ny 20 isanjato dia niakatra 12 isanjato. Ny 12 isanjato aloha nefa tratratsika. Na iodina ny vary tsika, na ho any atsimotsika, na ho any andrefana, na ho any atsinanana, dia miara-miompy peu daholy ny firenena 100 mahery efa 200 mahery mivondrona ao anatin'ny campagne mondiale. Fa rehefa ny fanabeazana ny tratra ny fanotoana dia mitsingidina midina hatrany ny fandrosoan'ny firenena iray. Anisan'ny kitro asa tsy adintsika angamba ny tenin'ny Nelson Mandela hoe ny fanabeazana ozy izy no fototra ny fandrosoan'ny firenena iray. Ka raha tiana ozy ny anapotika firenena iray dia ny fanabeazana ho aminy aloha mipotena. Tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny gouvernemanta rehetra ny famatsiam-bola eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Tsy misy raha toa ny fampandrosoana raha toka reny, tsy misy ny filaminana raha toa ka tsy misy ny fanabeazana. Dia izay lafim-baovao izay no entintsika miseto kely ato anatin'ireto dokam-barotra ireto. Aohatrin'izay no anarantsika ny tantara ny tanànan'ny Toamasina sy ny maresaka iraisam-pirenena. Dahoary. Balik on 40+ manomboka amin'ny 7 monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Fa inona ny mbola mahavariana anareo ao? Misakafo amin'izay? Balik mamiratra no aviko.
ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Tafaverina indray eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao isika manana tantara manokana ny tanàna misy Toamasina izay isan'ny toerana ifamezivezeny ireo vahiny hatramin'izay ary hatramin'izao izay tonga eto Madagasikara. Vavahady lehibe indrindra eto Madagasikara ihany koa ny tanàna ny Toamasina noho ny fananany serana tsambo lehibe. Ny ampahany tanàna ny Toamasina indray araka izany no hoentina aminao ao anatin'ny tsisy fanadihadiana. Toy ny tanàna rehetra manana ny andohany ihany koa ny tanàna Toamasina izay misy ny seranatsambo lehibe indrindra eto Madagasikara. Na tsy mbola tonga teto amintsika aza ireo vazam-panjanaka efa nisy ny tanàna Toamasina izay nipetrahan'ireo zanatany izay nahitana ireo zafindramazava izay isan'ny tompony tanàna ka nanana efa ifana tamin'izany tanàna Toamasina izany ary tao amin'ny fokotany ampasamazava no nipetrahan'izy ireo ary niaina tamin'ny fambolena sy ny fanjonoana ny fitipivlomana izy mianakavy. Ny toerana misy ny stade municipal amin'izao fotoana izao no toerana nisy ny fasandrazana tamin'izany fotoana izany izay nantsoina hoe Ambahavala. Azo ambara araka izany fa tao ampasamazava no niandohany ny tanàna ny Toamasina satria tao no nipetraka ivavitiana izay taranaka irazafindramazava. Raha ohatra iverenako kely zegny talohan'ny diran'ny frantsay efa azo lazaigna hoe nandroso teo amin'ny lafin'ny fivezivezen'ny vahiny maro i Tamatave dia efa nahitagna zegny ohatra hoe fidiran'ireny missionnaire katolika. Ohatra tamin'izay zao ataontsika hoe i Henri de Solage zay monseigneur nandeha ty tamin'ny faritrantsignana zay maty tandovy moa izy tamin'ny 1832 zay monseigneur zay verigna fa hoe andeha hitondra fampelezana ara-pinoagna katolika. Dia efa niditra teto koa Tamatave koa moa tamin'izay fotoagna zay tamin'ny 1818 zay mbola talohan'ny fahatongavan'ny katolika ny protestante tao ivondro moa ny asanjareo tena afantarantsika ny Thomas Bevan sy David John zay nampianatra voalohany teto Madagasikara tamin'ny 1818 zay. Tany amin'ny taona 1900 sy 1910 no efa tonga tao an-tampon-tanàna ny Toamasina ihany koa ireo sinoa avy any Chine araka ny fantatra. Ireo sinoa ireo izay nitsoka ny mosary sy ny ady tany amin'izy ireo tamin'izany fotoana izany ka niparitaka manerina ny Afrika. Firenena natongavany ihany koa i Madagasikara ka tao Toamasina no nivantanan'izy ireo tamin'izany tamin'ny alalan'ny sambo. Efa nisy fotodrafitrasa maro naorona ny mpanjanaka tao an-toerana mialohan'ny fanjanahantany. Ny tao Toamasina no antsoina hoe renivohitry Betsimisaraka ary anisany nanamarina ny fihavana sy ny fifandraisana nisy tamin'ny foko Betsimisaraka ity vato ity izay hita eo amin'ny lapan'ny tanàna. Ato misy vato nalaigna avy ta fanasagna ny Brickaville. Le ambony zegny misy vato nalaigna avy ta Satavin'ny Vavategny. Zany hoe ireo vato ireo zegny mampivondrona ny Betsimisaraka atsimo sy avaratra ary ny antegna moa tsy volagnina fa efa an-tanàna ny tompo tanàna dia renivohitra Betsimisaraka zegny ty tanàna ty amin'ny alalan'ireo vato ireo ho symbole entigny ilazagna fa hoe tanàna raha manana zegny ny tampo-tanàna ny Tamatave amin'ny renivohitra Betsimisaraka ananjy. Dia tamin'ny fankalazagna ny fafolo taona nahazoagna fahaleovantegna dia napetraka io tsangam-bato reo ho fanamafisagnorona fa hoe olona raiky zegny ny antatsimo sy nantavaratra ary samby tompony tanànany Toamasina. Manatantara goavana araka izany ny tanànany Toamasina izay nentina taminao ny ampahany androany. Azo ambara araka izany fa vavahady ny Madagasikara ity tanàn-dehibe iray ity hatramin'izay ka hatramin'izao fotoana izao.
tsy ampy nisy politika nisy fanjakana amin'nisy fanomezana asa ireo fampianatra vao navita fianarana raha nisy fitarainana ireo fampianatra eny amin'nisy polisia teknika vodivorana tsy maro ihany koa ireo mpianatra navita fianarana no voatery mitady asa hafa izay tsy mifanaraka amin'nisy fianarana nataon'izy ireo fanampanazavana. Misy 7 sy 700 ireo tanora avy amin'ny faritra Vakinankaratra mianatra amin'ny politeknika vodivorana raha ny fanazavana. Amin'ireo mpianatra navita fianarana, vitsy ireo miverina any amin'ny faritra misy azy. Mampiatra ny fianarana izay efa noratoviny amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy. Manodidina ny 700 ny mponina ao Vakinankaratra no miaina amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana avokoa. Raha ny fitarainana ireo asolitenan'ny mpianatra, maro amin'ireo mpianatra amina vita fianarana no tsy mampiatra ny fianarana izay noratoviny fa voatery manao asa hafa. Manaitra ny ampitondra araka izany ireo mpianatra amin'ny tokony hametrahana politika mazava amin'ny fandraisana ireo mpianatra vao navita fianarana. Ny sakana zany debe anisan'ny ny fampiresahana androany sy lahadinika androany koa masy de hoe ahoana ny makasika ny tontolo anjery manontolo sy ny hoavin'ny olona rehefa navita fianarana sy rahantsika malalaka araka ny témoignage izay nataon'ny namana teo de hoe misy ny navita fianarana ingénieur nahazo diplôme kanefa tsy miasa amin'iny sehatra ny hofanan'iny. Misy zao ny laza teo hoe mivoaka fianarana fa lasa manao misofera taxi brosy, lasa manao receveur de matomomboka fotsiny le fiofanana sy le fianarana natao. Nankalaza ny 27 taona ny farany herinandro teo ny fikambanana AEPIVA izay fikambanana ireo mpianatra eny amin'ny politeknika vodivorana izay hivondrona ireo tanora avy amin'ny faritra Vakinankaratra. No marina tamin'ny fifanankalozana niaraka tamin'ireo mpianatra sy tompon'andraikitra izany 27 taona ny fikambanana izany. Isan'ny nanotrina izany ihany koa ny loholon'ny Madagasikara voafidy teto amin'ny faritany Antananarivo. Vaovao mahakasika ny fanabeazana izay hatrany isokatra eto Madagasikara manomboka izao ny toerana fampiofanana informatika maimaimpoana izay omena ireo tanora malagasy mihoatra ny 12 taona efa misy ihany koa tsy misy ny fitakiana diplôma ho an'ireo maniry anaraka ny fiofanana ary misokatra ho an'ny rehetra izany na ho an'ireo olona miasa na ho an'ireo olona tsy miasa. Fanazezina. Ny olany tsy fananana vola sy ny tsy fananana diplôma no mahatonga ny tanora malagasy maro tsy miroso amin'ny fandratoana fahaiza-manao manokana momba ny taranja iray. Amin'izao maro be ny tanora liana amin'ny resaka informatika eto Madagasikara saingy maro ny sakana tsy anarany ny tanora izany. Ho fanampiana ny tanora malagasy no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny École 42 Antananarivo izay fampianarana informatika maimaimpoana ho an'ny daholobe. Tsy mifidy diplôma fa ireo feno 12 taona rehetra no afaka manao izany raha ny fanazavana. Izany mitondra zavatra ho an'ny mpiarabelona ho an'ny toerana misy anay manerana ny Afrika. Raha mijery amin'ny eto Madagasikara manokana tsika betsaka ny tanora liana te hianatra fa tsy voatery nefa hoe misy le fotodrafitrasa rehetra afahana manao an'le manohy an'le fampianarana. Izay no mampatonga ny teny efa be da be ihany koa ny orinasa tsy atao anatin'ny groupe action vert fa ny orinasa rehetra eto Madagasikara be da be ny olona mitady olona hiasa ho aminy izay mikirakira ny informatika dia tsy latsan-danja amin'izay ny ankizy eto Madagasikara. Tsika malagasy matetika efa malaza amin'izay fahaizantsika mikirakira ny informatika izay dia napetraka le école maimaimpoana mba tsy isian'ny saranga tsy hoe mila manana fahefa-mifidy be vao afaka manohy fianarana fa nizaniza afaka manohy an'ilay fianarana daholo eto ao anatiny mandrato fianarana ao anatin'ilay école. Mialohan'ny anaovana ny fampiofanana misy ny adingana sy sivana izay apetraka raha ny fanazavana. Eritaona ny fahareta ny fianarana ary afaka manohy ny fahaiza-manao manokana momba ny resaka informatika ihany koa ireo tanora rehefa vita ny fampiofanana.
samy mihira nisy baiboly sangy manana ny mampiavaka azy nisy negro spirituel sy nisy gospel nisy negro spirituel izay mihira nisy testamenta taloha ary nisy testamenta vaovao kosa niofa irena amin'nisy gospel ary arao avy hatrany ary ny fanadihadiana mahakasika izany. Hatry ny elo nefa nisy nitarika mihira sy mivoy ny negro spirituel teto Madagasikara. Isan'izany nitarika ny feodimy izay mankalaza ny faha-efapolo taona nijoroany amin'ity taona 2024 ity. Ny Espagnol izy io negre, dikany hoe negre dia mainty. Sy mainty hoditra moa zany tena nihira azy. Dia negro spirituel dia hoe hiram-panahiny mainty hoditra. Zay zany voalohany zay. Io zany dia tany ampanaovana asa-tany satria fanadevozana izy dia tany ampanaovana ampiasana tany. Avy aty Afrika ndraiky tany Amerika dia miasa any amin'ny tany miasa, any amin'ny tany pary dia any izy manao. Raha tsorina zany ny andohan'ny negro spirituel dia hoe hirany mainty hoditra zay vo tratra fanadevozana dia karazana ataontsika hoe amin'ny teny baiko dia hoe work song filaza azy zany hoe hira fanao any ampiasana. Mbola tsy niditra zany filazantsara tamin'izay, mbola tsy tonga tany amin'ny tobiny filazantsara. Dia hira fanao any ampiasana izy dia ohatratsika malagasy manao hoe asa atao kira tsy vita tsona atao. Ohatr'izay zany ny tombohany dia tonga ny filazantsara zay vao nitsofoka le spirituel. Negre fotsy tany voaloha mainty hoditra dia spirituel dia lasa hoe hiram-panahy fanafahany mainty hoditra miaraka amin'ny filazantsara zany. Samy mihira baiboly saingy manana ny mampiavaka azy ny negro spirituel sy ny gospel. Mandrakariva dia testamenta taloha no resahan'le negro spirituel. Dia rehefa nikisaka taty an-drenivohitra amin'izay ny tanora dia tonga amin'izay ny fanavakavam-bolokoditra dia nanao gospel amin'izay izy. Hoe dia ny testamenta vaovao hoe Jesosy mihitsy no tena mpanafaka. Dia zay ny fanarahan'ny negro spirituel sy gospel songs zany hoe baiboly manontolo zany no irainy. Nisy fotoana noferana tianao hira-pivavahana izy ireo ary tsy maintsy nihira ho an'ny tanindrazana. Dia tao amin'ny radio pirenena tamin'izany, radio pirenena tamin'izany misy anankiray dia tsy nahazo natao mihira hoe fivavahana zany fa hira ho amin'ny tanindrazana foana natao. Profony zany misy hiranay izay ao anatin'ny album hoe resaka tanindrazana fotsiny zany natao tamin'ny telo valopolo arivo ka hatramin'ny sivifolo. Io zany tena zavatra tena tsy hafana loatra mihitsy zany dia mety koa moa izy satria fanafahana tanindrazana izy dia zay no nataonay zany tamin'izay. Ho fanamarihana io faha-efapolo taona nitarika io, isy ny antsakira-panafana ho karakarain'izy ireo iarahana amin'ireo antokom-pihira maro samihafa. Mandritra izany ihany koa no hitondrana fanazavana bebe kokoa mikasika ny negro spirituel. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tapitra ny fikarohana ireo fahadradoza ao Inde taoriny nisy loza ampifamoivoizana an-dalamby izay nahafatesan'olona miisa 720 sy naratrana olona mahery nisy 700 ny zoma lasa teo. Mitoetrany kosa ny fanadihadiana ho an'ireo manam-pahefana amin'ny fanamaritana ny mety ny avin'ny loza. Nanambara kosa nisy ministry nisy fitanterana an-dalamby any an-toerany fa efa fantatra tsikelikely ny nahatonga ny loza sy ireo tompona ndraikitra amin'izany loza izany fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Roa andro taorian'ny ny lozam-pifamoivoizana an-dalamby nisy tao antsinanan'ny Inde ny zoma hariva teo. Fianakavianan-jatony amin'izao fotoana no mbola tsy naheno vaovao mikasika ny olona akaiky azy ireo no ny fahasarotany fahazoana ango-baovao sy ny fahataperany fikarohana ireo tradoza. Ny akamaroan'ireo faty hita raha teo izay sarim-patarina avokoa no ny fahasimbany ny endrik'izy ireo. Ankilany, efa fantatra amin'izao fotoana ny antony sy ny tompona ndraikitra ny avian'ny loza raha nitatry ny manam-pahefana indiana. Saingy landany ilaza mihoatra izay ireto farany. Isan'ny antony voalaza ho nahatonga ny loza ny olana teo amin'ny système de signalisation électronique. Voatondrom-bolotra noho ny tsy fitandremana ankehitriny ity zotra nasionaly an-dalamby ao Inde ity. Na eo aza ny fanatsarana ezany ireo tompona ndraikitra tao. Tsy ahivana, ity lozam-pifamoivoizana an-dalamby nitranga ny arivan'ny zoma teo ity no isan'ny loza nahafatesan'olona maro indrindra tao Inde tao anatin'ny 20 taona. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity androany ity ankasitrahanay tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.